avetsany izany tokoa dia tonga saina fa tsy misy afa-tsy ianao no lehibe amin'ny zavatra rehetra nefa manambitamby ny madinika ny bitika. Mazany amin'ny fiainana dia ny kely ny marefo ny mahantra ny atao tsinitsinina no mangataka fa ao aminao miova ny fijery, miova ny fiainana, fomba fiainana ary tianao zay anahaka anao. Mba hahatonga an'izany nefa dia mangavy ianao zay mba hanokatra ny fonay, ahafahanay mandray sy mivelona ilay teny fiainana. Omeo anay ny hiaino ny teninao ampinoana ary amaly izany amin'ny fankatoavana. Oui, Seigneur, avec toi, le plus grand fait le premier pas. Dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est toujours le plus petit qui demande pardon, mais avec toi, c'est le plus grand. Rien n'est plus grand que toi. C'est le plus grand qui vient chercher la réconciliation. Seigneur, aide-nous à ne pas rater cette occasion unique dans notre vie. Parle, Seigneur. Ton Église est disposée à t'écouter. Et non seulement à t'écouter, mais vraiment à vivre ce que tu veux vraiment nous transmettre. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Petraka, isika ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny finoana kristianina dia tsy resabe fotsiny, tsy teny fotsiny, tsy kobakambava, tsy firoan-kevitra fa fiainana. C'est pas une religion, c'est même pas une foi chrétienne on dit, mais c'est la vie chrétienne. Zavatra iainana ny finoana kristianina ary amaha hoe fiainana izany dia tsy misy fiainana raha tsy misy fahaterahana. Zay le izy. Fahaterahana ary zay mahatonga ny lohahevitra ny hoe nateraka indray. Ary tsy azony Nicodémosy izany rehefa niresaka tamin'i Jesosy izy eo amin'ny jaona 7 ao hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. En fait, c'est la condition sine qua non pour hériter la vie éternelle, la nouvelle naissance, une nouvelle vie. Zay le resaka Jesosy tamin'ny Nicodémosy. Ianao very Nicodémosy, mpampianatra lehibe eo amin'ny Israely dia tsy mahalala an'izany fa tsy maintsy misy fahasoavan'Andriamanitra melohan'ny asan'olombelona rehetrarehetra vao afaka manao zavatra izy fa tsy vokatry ny fieritreretan'ny olona avy any amin'ny olombelona. Avec nos amis catéchumènes, je leur ai montré, même avec la formation permanente, qu'est-ce qui nous distingue des autres religions. Toutes les autres religions viennent d'en bas. C'est nous les humains qui essaient de construire notre salut. On veut se sauver. C'est nous qui voulons être l'architecte de notre salut. Et seule la foi chrétienne qui fait l'inverse, c'est Dieu qui vient. Le hira teo hoe ny mpamonjy no mitady fihavanana mitadiavan'izany ianao etỳ an-tany vidiko kasina dia tsy manam-bola aza hoe iny ka tena olona ambony dia izy no tonga eo aminao. Fa c'est toujours l'inverse. Ny kely foana no mamindro findro, kely tsy mba mamindro dia mangavy. Zany ny fivavahana kristiana indraindray tsika kristiana ary manadino an'izany. Ka amin'izay mahafiainana azy zay zavatra iainana
dia zao tsy maintsy metomboka amin'ny fahaterahana. Ary ny fiainana kristiana tsy hoe manatsara ny fiainantsika fotsiny, manatsara amin'izao fotoana izao dia misy malaza mihitsy ary tsy hoe ratsy ny atao hoe développement personnel, misy coach personnel, misy coachan'izao 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 partout mba hatsara ny fiainantsika. Za tsy miteny hoe ratsy reny, ilainy reny rehefa vaovao ny fiainantsika, miteraka indray tsika raha ohatra ke reny ny eritreretintsika hiteraka fitaram-baovao vizantsika. Zany hoe tsy mifanohitra fa misy fotsiny lahara-pamehana, misy zavatra fototra dia misy zavatra harafitra eo amin'izany fototra izany. Dia tsy manatsara ny fiainana fotsiny, fiainantsika fotsiny Andriamanitra fa manome fiainana vaovao. Ary ny fanontaniana ho antsika anio dia hoe za tsy hita eo amin'ny fiainantsika ve zany fiainana vaovao zany? Hita eo amin'ny fiainantsika ve zany fiainana vaovao zany? Dia ny vakiteny telo teo anampy antsika mba hahatongavantsika amin'izany. Le vakiteny telo teo dia azo fitinina toy izao hoe ny fiainana dia fanomezan'Andriamanitra. La vie est un don de Dieu. Ary ny finoana dia tsy lovaina, tsy taafina amin'ny hafa hoe ianona mba mino dia mba andeha ino koa. Na hoe dadabe, pasteur, na diakona, na loholona, na mpiandry dia tonga koa za mpino. Vous, les fitenena, c'est pas parce qu'on est né dans un McDo qu'on est devenu un hamburger. Tsy zavatra lovana, tsy zavatra taafina. Fa finoana manokana, c'est une foi personnelle. Zay le izy zany. Tsara ny dada sy neny. Tsika ny ray aman-dreny manolotra ny zanany amin'ny batisa, tsika ny fiangonana, ilaina reny. Fa io finoana io tsy maintsy tonga ho finoko hoe tena hitantsika eo Petera i Tomasy rehefa avy eo no fanekena izy tompoko sy Andriamanitro. Finoana tena azy le izy, iainany amin'izay. Tsara dada sy neny ny taiza, tsara ny fiangonana fa mandrigny reny, tsy ampy reny raha ohatra ka hoe tsy tonga amin'le hoe tena finoko hoe za mihitsy mino. Zay no hitantsika eo dia hoe le fatelo zany raha bangona tokana zany izy dia voalohany hoe fanomezana ny fiainantsika io. Ndraindray tsika mieritreritra hoe tsara coaché be tsika dia tsara en ligne, slim, tsy haiko daholo le mots rehetrarehetra eny, fa fanomezana io. Ary ny finoana dia tsy maintsy finoana manokana, ary izay finoana izay dia lasa fiainana, ka le fiainana hita maso, concret. Ao amin'ny tokantrano ao dia hita mihitsy hoe tena zany ka misy olona mino ao. Tsy voatery tanteraka le olona, fa raha diso izy manaiky diso, rehefa ahitsy izy manaiky ahitsy, zany ny olona miaina ny fiainana zany. Dia zay no jerentsika eto zany hoe la foi chrétienne ne se résume pas à des mots, c'est pas une idéologie, elle ne se limite pas à des idées, elle est une vie. Et cette vie a une origine. C'est les et l'origine, c'est une nouvelle naissance. Chose qu'on ne prêche pas souvent dans les églises classiques comme la nôtre. Il y a un début à tout. Il faut une naissance nouvelle en Christ. Et comme l'apôtre Pierre, dans son premier épître, a dit, et c'est ça la base de notre prédication aujourd'hui, Dieu nous a fait renaître pour une espérance vivante. Natsangan'Andriamanitra ho velona isika ho amin'ny fiainana feno fanantenana. Voilà le cœur de l'évangile. Dieu ne vient pas juste améliorer notre vie. Non, il nous donne une vie nouvelle dans Mekanao. C'est comme si on
parle de dons, il faut recevoir. Dieu nous donne une vie nouvelle. Et comme j'ai dit en malagasy, la question pour chacun de nous aujourd'hui, c'est vraiment simple. Est-ce que cette vie nouvelle se voit dans le concret de la vie? Amin'izao ny firenena ny avintsika dia miresaka ny hoe fanavaozana refondation bravo tsara be zany fa ny zavatra tsikaritra nandritry n'izay taona 80 taona no nahazahoantsika ny atao hoe fahaleovantena raha zay nijerena azy dia raha mitaha amin'ny firenena afrikana ireo tsika ohatrany hoe Rwanda, Ethiopie ohatr'izao dia zareo ny fivoarany dia avy telo eny fa ny antsika ny fiemorana avy telo eny zany hoe nanao ohatr'izao zany le izy dia mifanontaniana dia marina hoe ny mpitondra manany andraikiny izy tsy resaka mpitondra sika fa ny tena mametra mpanontaniana dia hoe ahoana ny akon'izany fiainana zany satria ny atsasa manila ny malagasy dia mivavaka katolika, kristianina, protestanta na FLM, FCKM sy ny karazany feno ny fiangonana minitry ny telo indimy fa nahoana no zay ny fisehony eo amin'ny fiainana nahoana ny firenena rehetrarehetra Corée du Sud après la deuxième guerre mondiale avait le même niveau que le Rwanda dia mba jereo izy dia eo ny fanontaniana ny tokony apetraka tsika indraindray lasa mifanenjy miova ny fitondrana eo dia manatena hoe zay ilaina reny misy pouvoir régalien de l'État andraikiny fa mitodika eo amin'le vahoaka indrindra ny vahoaka kristianina zay ny tiana tongavana hoe hita taratra eo amin'ny fiainan'le olona vela izy dia nefitsika rehefa tonga ho any mialatsiny amin'ny teny an'izy mety hotsika manao an'izany havatsika dia za tsy manana intérêt tsy mahazo tombony mihitsy hiteny hoe hitifitra nizanizy hina amin'ny fahasoavana amin'izany fa hoe rehefa tonga nyreny amin'ny feripary reny nécrologie rehefa mijery midi Madagasikara ianao dia petraka eo ny titre loolona diakona mpiandry zao feno fiangonana ary any amin'ireny le strate reny daholo le secteur clé reny izy reny fa maninona no tsy hita taratra eo amin'le fiainana andavanandro le finoana velona zay zany mahazava-dehibe azy dia tsy hovariana efa mijery an'le mpitondra zay manany antsarany reny tsy hoe sao dia eritreretina andreo io indray pasteur fa mpitondra nanovany tsy hany fa mamaika antsika eto amin'ity texte dia zao hoe hita taratra eo amin'ny fiainan'ny olona ve le finoana zay le izy zany dia pour répondre nous regardons 3 réalités comme j'ai dit en malagasy fanomezan'Andriamanitra ny aina une vie la vie c'est un don dia karakarany zany la foi devait être une foi personnelle tsy lovaina amin'ny dadabe sy nenibe nanao ny anjarany izy fa tsika zao manahoana ary zany fiainana zany dia tokony ho hita une vie doit être visible concret dans la vie de tous les jours dans la vie quotidienne dia ny raisitsika voalohany vetivety dia zao hoe fanomezana ny fiainana la vie est un don naterany indray isika ozy izy Andriamanitra tao amin'ny Kristy tsy isika no miteraka ny tenantsika indray raha vao miresaka hoe fahaterahana zany dia hiarana le izy on est passif amin'ny teny malagasy dia misy hoe mpanao sy hiarana le izy tsisy mihitsy hoe hiteny amin'ny dadana ineny hoe ateraho ahako fa zavatra tonga amintsika hoe tsy maintsy ateraka indray dia indraindray terena zay tamin'ny fotoananay dia niterena hoe tsy maintsy ateraka indray ianao dia tsy maintsy atao batisa fanoroany indray zay ny eritreretin'ny olona ny fahateraham-baovao fa asan'Andriamanitra no tiana ho lazainy eto Andriamanitra no manao an'izany izy no niteraka atsika talohany tadiavantsika azy dia izy nefa eo miandry isan'andro san'andro tsika raha mifo maraina na izanaiza toerantsika dia eo ny tompo miandro hoe raha oviana ianao no anao an'le hetsika isan'andro san'andro dia Andriamanitra zany no talohany nitadiavantsika an'Andriamanitra dia izy nefa nitady atsika zany ny fivavahana kristianina zany ary tsy misy mitovy amin'izany
nitaizanantsika tamin'ny fomba kely malaza sy ny sampy taloha dia zao le olona tsy maintsy manolotra fanatitra, manolotra toka gasy, paragasy sy ny oatra zany nahitan'izany tany amin'ny toerana izay mipetrahako mba entina azahoana ny fon'ilay eritreretina hoe Andriamanitra zany. Fa Andriamanitsika dia zao meloa lalana antsika foana izy. Tsika mieritreritra hoe nahita azy fa izy no nahita antsika aloha. Izy no efa tia antsika. Dia ny finoana zany dia manomboka amin'ny fahasoavana, ary io fahasoavana io kosa dia zao miteraka fanantenana velona, fifaliana, fiainana miakina amin'Andriamanitra. Il nous a fait renaître. Ce n'est pas nous qui nous sauvons. Ce n'est pas nous qui sommes architectes de notre salut. Ce n'est pas nous qui produisons cette vie. C'est Dieu. Et avant même que nous le cherchions, il nous a cherchés. Avant même que tu comprennes, lui t'a aimé. Et la foi commence toujours par la grâce. Et cette grâce produit quelque chose de vivant, une espérance, une joie, une relation avec Dieu, même malgré les épreuves. Cette vie qui est donnée par Dieu, elle tient. Fa io fiainana io nefa dia tsy maintsy lasa fiainana manokana, finoana manokana, une vie personnelle. Cette vie donnée doit devenir personnelle, parce que la foi ne se transmet pas comme une tradition, elle se reçoit, elle se vit. Finoana manokana, minona dia tsy mahita azy. Dia hitantsika teo amin'ny tantaran'ny Tomasy zany, raha tsy mahita aho dia tsy ino. Toetran'olombelona rehetrarehetra zany, indrindraindrindra ty amin'ny fiarahamonina zay eritreretina hoe mandroso, eritreretina hoe soi-disant hoe en progrès. Raha tsy mahita dia tsy mino. Fa Jesosy tsy nandahany zany tenin'ny Tomasy zany. Jesosy tsy niteny hoe diso ianao Tomasy, na nanilikilika azy, fa nakeo aminy izy. Zay ny toetrany. Ary niovy Tomasy. Niovy izy. Ary nivaly teniny rehefa nitenen'i Jesosy raha tsy mino ianao Tomasy dia aty efitsy averiko tsony le vaky teny teo eto amin'ny olatra nanombohana ny tananao. Dia le zao nivaly ny tompoko sy Andriamanitra arak'izay efa nilazako teo. Lasa finoana manokana. C'est devenu une foi personnelle. Tompoko sy Andriamanitra. Ary hoy Jesosy sambatra izay tsy nahita nefa nino. Tahaka antsika zao nga tsika nisy nahita an Jesosy, velona, fa mino tsika noho ny filazana ao amin'ny soratra masina. Si je ne vois pas, dit Thomas, je ne croirai pas. Mais Jésus vient à lui, il ne le rejette pas. Et Thomas passe de « je doute » à « mon Seigneur et mon Dieu ». La foi devient personnelle. Et à partir de cette affirmation de Thomas, Jésus dit « heureux celles et ceux qui croient sans avoir vu ». Et c'est le cas de chacun de nous aujourd'hui. Tu n'as pas vu Jésus physiquement, mais tu peux le connaître réellement. Rehefa lasa finoana manokana ary le izy, quand cette foi devient personnelle, elle devient aussi visible. Le izy hoe lasa hita maso. Finoana ny fiangonana voalohany indray no hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa hoe ahoana miainan'zareo an'izany hoe nateraka indray izany, zavatra tsy maintsy hita hoe teraka ianao dia velona mitombo dia mahay miaina miaraka amin'ny olona, zany natao hoe olombelona. Ny fiangonana voalohany dia hita teo amin'ny fiainany hoe nivavaka izy. Zay le asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faharoa amby efapolo teo, acte 2 42 à 47. Ny hita ao dia zao niara-nivavaka izy. Zay no ahitana hoe olona nateraka indray miara-mivavaka, mazoto mivavaka, tsy vesatra aminy no mivavaka. Ohatra antsika zany zany mivavaka zany charge. Ndeha hivavaka indray loza. Mbola manahirana ihany hiteny hoe mbola maty. Izy na hoe pasteur koa dia enjany. Ohatra ny zaza teraka. Ino zavatra ataony? Mitady hanina.
dia ohatran'izay koa ny olona teraka indray mitady hanina amin'Andriamanitra izy, mitady tenin'Andriamanitra mamelona azy izy, te hiresaka amin'Andriamanitra. Zay ny zaza vao mihiratra masony dia l'enfant communique par leurs moyens, hoe mikrikika na memena ohatr'izany, dia zay no atao, zay ngeny no atao hoe vavaka miresaka. Dinitsika nefa vavaka zany raha azo atao dia tena afoueuse pasteur. On fait l'éloge quand c'est une prédication et 5 minutes, ça c'est une bonne prédication. Dia nefa zay ny marika ny hoe mahavelona. Mivavaka mifampizara zay nanana ny zarany. Raha vao ohatra ka zany mbola misy olona le manangona anazy daholo, monopolisation, na ao amin'ny tokantrano zany na amin'ny fiangonana ndraindray tsika mety alaika hoe za daholo manao an'io, dia ny sasany ery mijery fotsiny. Là il y a un problème de nouvelle naissance. Mbola misy endrika fahafatesana be dehibe ao zany. Ny olona teraka indray dia zao mizara zay ananana izy. Satria zay Andriamanitra, toetran'Andriamanitra zany, Andriamanitra ny anana. Andriamanitra ne afaka nijanona tany an-danitra tany izy fa nidina izy nizara zay nananany. Zay le kristianina voalohany miara-ny aina ry izy ireo. Tsy misy mifampiolon'olona zany, ary ny fampikarakara hita tamin'ny fiainany, hita tamin'ny fitiavany, hita tamin'ny fihetsiny. Ary izay no nahatonga ny olona lasa mitombo ny asan'ny apôstôly. Izahako vakina kely le izy satria sao dia itsika mieritreritra hoe tsy izany ny ao amin'ny soratra Masina. Asan'ny apôstôly faharoa dia mitomboka amin'ny 2:20. Dia izao mba averiko le izy hoe ary izy ireo dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana, ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Zay ny azany naharitra, tsy hoe nanao an'izany izy rehefa tsara ny andro, na nanao an'izany izy rehefa afaka, na nanao an'izany izy rehefa nanam-potoana, nanao an'izany izy rehefa netiny nataony, nanao an'izany izy rehefa salama. Naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana, ny famakina mofo, l'Eucharistie sy le agape, le sakafo zay nananany ohatra hoe manana zay nge mahatonga antsika manao an'ireny agape reny. Renge tsy hoe ataotao foana hoe vitany misy fety reny dia manao agape dia samy mitondra dia zarany, fa tsy hoe samy mitondra dia mikepoka ny azy ao amin'ny sisiny ao e. Mety isy zany ary raha nisy zany avelao aneriana any. Le but tsy hoe de revenir en arrière fa ce qui nous est présenté devant hoe manomboka izao ka izany hoe olona teraka indray zay dia zao zay ananany zarany, fa tsy manao fanjakambolavo dia samy mikepoka zay ananany. Any amin'ny tokantrano nge misy an'izany e. Madama manany azy dia any madama manao course avec celliste hoe voilà. Ramsey manany azy dia any Ramsey dia eo izy dia efa manana programme koa izy hiaraka amin'ny zalary dia indraindray herinandro tapabolana tsy hita. Zany atao hoe fanjakambolavo zay mbola tsy midira ny fahateraham-baovao. Fampizara. Dans les livres des Actes, on voit une église vivante. Ils prient ensemble, ils partagent, ils vivent ensemble, ils prennent soin et leur foi se voit. Elle se voit dans leur choix, dans leur amour, leur manière de vivre. Et le texte le dit, ils avaient la faveur de tout le peuple. Zay no atao hoe fitoriana ny filazantsara. Itsika ny fitoriana ny filazantsara dia hoe anao tafika masina. Dia mieritreritra hoe ambony dia reny le olona païen mila convertisiavana dia manana sentiment de supériorité. Ny fivavahana kristianina voalohany dia zao, ny fiainan'izy ireo no nahasarika olona ary zay no ianarantsika hoe viens et vois. Mahita antsika mifankatia ny olona, mahita antsika mifampizara ny olona, mahita ny zavatra ataontsika ny olona dia mieritreritra izay tena mba te hanaraka anareo zay dia tsy isika no arahany fa le Andriamanitra loharanony zany zavatra zany.
Et c'est là qu'on rejoint en fait ce que nous vivons aujourd'hui. Anio isika dia misy zaza entina atao badisy fity. Ary amaranantsika azy zany a, satria misy fianakaviana efa nandritry ny taona maro zay nanomana an'izy io, efa nisy entretien maniry a n'olotra ny zanany ho amin'ny batisa. Dia mety misy anontanytsika hoe zaza ve dia atao batisa? Tsy mahalala ninninina izy, tsy mahafantatra ninninina izy. Mety marina zany. Saingy izao, araka ny vaky teny teo dia izao, tsy manomboka amin'ny finoantsika ny batisa, fa miatomboka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra omenomeloa tsy ilay zaza nanao hoe mino aho fa Andriamanitra no milaza hoe fantatra ianao, tiako ianao, mbola tsy ary izao rehetra izao dia fa ny tempo tao aminao ny foko. Atsoko ianao ho amin'izany fiainana mandrakizay zany. Ary ny batisa dia famantarana, manondro fa Andriamanitra ny meloa lalana ny zavatra rehetra ataontsika. Ary tsika rehetrarehetra vita batisa rehefa avy eo dia anamafana izany, ampiseho hoe izany toy izao dia izao, Andriamanitra nato izao any, fahasoavan'Andriamanitra nato izao any. Zay no hoe baptême, c'est le signe et le sceau de la grâce promise. Et non pas le signe de la réponse du croyant. On entend souvent dire, on va laisser l'enfant choisir quand il sera grand. Et ça part d'une bonne intention. Et ça mérite respect. On va laisser l'enfant choisir quand il sera grand. On veut respecter sa liberté. Mais soyons honnêtes. Est-ce qu'on fait ça dans les autres domaines de la vie? Est-ce qu'on attend qu'un enfant ait l'âge de raison pour lui donner un nom? Tsy nomena anarana mihitsy zany fity fa hoe alao rehefa lehibe fity vao hitady ny anarany. Iza ny antsoina azy? Trany, la liste est longue, l'exemple est long. On lui donne un nom dès le début, parce qu'on l'accueille, parce qu'on l'inscrit dans une histoire. Randriana Arvelo Fiti. Miainga tamin'ny Randriana Arvelo Jean-Luc Nirina. Dia mitombo Randriana Arvelo Fiti. C'est une histoire. On l'accueille, on l'inscrit dans une histoire. Est-ce qu'on entend qu'il grandisse pour choisir sa langue? Atao amin'ny teny malagasy ty liturgie ty, sy dia ataovy amin'ny teny malagasy, sa atao amin'ny teny frantsay? Non. Il apprend la langue de ses parents, la langue de son environnement. Et je continue encore. Est-ce qu'on attend qu'il ait 18 ans pour choisir où elle va vivre? On ne lui demande pas, est-ce que Fiti, tu veux vivre à Rognac? C'est à Rognac, non? Oui, c'est ça. Je ne donne pas l'adresse, hein, je connais. On choisit pour elle un lieu de vie, un cadre, une maison. Est-ce qu'on attend qu'elle décide seule de ce qui est bien ou mal dans sa vie? Non. On lui transmet des repères, des valeurs et un chemin. Alors pourquoi, pour la foi, on ferait comme si on pouvait rien transmettre? Alors il fallait beizy vo andray fanapahakevitra. Le baptême d'un enfant, ce n'est pas lui imposer une foi. C'est lui donner un point de départ, comme un nom, comme une langue, comme une maison.
C'est dire tu es aimé de Dieu. Voilà ce que le baptême montre. Voilà le signifié du baptême. Dieu nous aime avant la fondation du monde. Tu lui appartiens, tu appartiens à Dieu. Tu es appelé à grandir avec lui. Et un jour, oui, Fiti fera son propre choix. Elle dira oui. Elle dira oui ou non, mais au moins, elle saura d'où elle part. Maintenant, point de départ ici. On ne force pas la foi d'un enfant, mais on ne le laisse pas non plus sans racine. Io fahasoavana io zany dia tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy misy cadre zany hitaizana azy mahatonga azy hitombo. Eo anelan'elan'izany dia iza no anampy azy, iza no ampianatra azy, tahaka ny Tomasy izay tamin'ny voalohany izy tsy teo ny olona rehetrarehetra teo, fanekeny Jesosy izy andray ary nahatonga azy nanao fanekem-pinoana hoe tompoko sy Andriamanitro. Io zazy io dia hianatra amin'ny finoana amin'ny alalantsika ray aman-dreny, amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny fiainantsika izay ahitany taratra hoe manao ahoana ny dada sy neny, manao ahoana ny fiangonana, manao ahoana ny sampana. Ko ny fanontaniana ao antsika an'io dia hoe vonona ve tsika hiaina zany fiainana, zany finoana hita maso. Fiti va apprendre la foi en regardant ses parents, en regardant l'Église, en regardant nos vies. Donc la vraie question, est-ce que notre foi est visible? Tsy afaka mino solon'ny fitiny ray aman-dreny, tsy afaka mino solon'ny zaza isika ray aman-dreny, fa afaka kosa mampiseho ny lalana hoe indro ny lalana. Voilà la direction. Les parents ne peuvent pas croire à la place de ces enfants, mais ils peuvent lui montrer le bon chemin qui est Jésus. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Ary ho an'ny fiangonana dia zao tsy misy zaza atao batisa irery, fa isika izao no lasa fianakaviana, lasa ohatra velona rehefa mifankaty sy mifanaja sy mifandefitra sy mifanampy isika. Dia ho hita taratry ny zaza zany hoe zany ny fiainana, zany no sehatra hivelomana. Dia itsika rehetrarehetra no afaka aneo zany finoana velona zany manoloana ny zanakitsika. Ary izay no ahitana hoe teraka indray amin'ny fahasoavana ho amin'ny finoana manokana ary ho an'ny fiainana hita maso isan'andro isan'andro. Né de nouveau par la grâce pour une foi personnelle et une vie qui se voit tous les jours dans tout ce que nous faisons. Ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen.
misaotra n'andriamanitsika tamin'izay hirany antoko-hira izay izay manamafy koa izay fahasoavan'andriamanitra izay grâce de Dieu. Zao tsika dia miroso amin'ny fandraisana ny marika izany fahasoavana izany dia ny batisany fitia dia angatahana ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana iroso ety amin'loana mandrity ny anaovantsika ny hira voalahatra 3:7. Ray aman-dreny ny fianakaviana ny fity ho an'Andriamanitra raitsika amin'ny alalan'ny sakramentany batisa ka ampifaliana mandrakariva no andraisantsika fiangonana ny namantsika manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra koa andeha ho tsahivitsika sy hoenotsika ny teny izay orenany zao sakramenta masina izao izay mariky ny fanekem-pahasoavana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny olony ary netomboka tany amin'ny testamenta taloha izany tamin'ny fotoanany Abrahama raha tonga teo anatrehan'Andriamanitra i Abrahama nanao izany fanekena izany ary tamin'izany dia ny famorana no mariky izany fanekena izany fa niova sy tanteraka kosa izany taon'i Jesosy Kristy ka tonga rano no mariky izany fanekem-pahasoavana izany izoroana ny famorana dia mariky ny fahafatesana sy ny fahavelomana avokoa ary ny fanadiovana ary ny rano koa dia toy izany mariky ny fahafatesana fanadiovana ary koa fahavelomana zao ary ny teny vakina amin'ny anaran'ny tompo dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ary izao no fanekeko amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao dia izay hotandremanao hofirana ny lehilahy rehetra eo aminareo dia hofirana ianareo ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany zao indray ny tenin'ny Jesosy rehefa alohan'ny ialany tetỳ tany taoriana ny tsanganany hovelona tamin'ny maty efa nomena ahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao Petera tamin'ny fotoana izay nahatongavany fanahy masina dia nanohy izany koa ary izao ny teniny tamin'ireo vahoaka maro be izay vory tao Jerosalema manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina fa ny teny fikasana dia nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama anarivo taonany maro sy izay no tanterahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany teny fikasana izany hoy ny apôstôly Piera dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atso ny tompo Andriamanitra anantona azy izany ny teny fanorenana izao fanasana izao fanekena maro-pakasitrahana izao dia ny batisa mariky ny fahasoavan'Andriamanitra dia mitodika amin'ny fiangonana isika aoka hitsangana ny fiangonana ary amaly izao fanontaniana izao
ekenareo ve ny andray any fity ho isan'ny fiangonan'andriamanitra eny ekenareo ve ny hivavaka ho azy sy ny ray aman-dreniny ary hitaona sy amporisika azy hiditra ho mpianatra sekolelahady raha vo afaka anaraka izany izy ekenareo fiangonana ve ny andray an-tanana ny fitaizana azy raha sanatria misy fahasaponana eo amin'ny ray aman-dreny izao ndray ary aorianan'izany faneken'ny fiangonana izany zay mahavelombolo fa tsy irerinareo fianakaviana fa entin'ny fiangonana dia mitodika aminareo kosa indray ary ny fiangonana moa manolotra any fity ho an'andriamanitra raintsika ve ianareo ekenareo ve ny aina arak'le teny vakina tamintsika teo iaina sy velona ny filazantsara amin'ny teny sy amin'ny asa amin'ny miafina na miariary ary ho fitaratra ho an'ny fity ahitany ny atsaran'andriamanitra eo amin'ny fiainanareo ekenareo ve ny anatanterahany fiangonana ny fity ny fitaizana kristianina araka ny filazantsara tokony ho atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana an'izao fahasoavan-dehibe izao sy anekeny an' jesosy tompo azony ery andavany ny asan'ny satana rehetra ekenareo ve ny hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho mpianatra sekolelahady raha vo afaka anaraka izany izy ekenareo ve ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary anao izay ahatonga azy ndray androany ho mpandray fanasan'ny tompo izao ary isika fiangonana manararoatra n'izao batisa ny fity izao dia anavao koa ny faneken'ny batisa zay niraisitsika na tamin'ny fotoana inona na batisa n'olon-dehibe zany na batisa niraisitsika tamintsika fony zaza dia anamafy zany eo anatrehan'andriamanitra satria fotoana koa zao anavaozatsika izany hoe za tokoa ka ny fitiavan'andriamanitra ny fahasoavan'andriamanitra ny mahazao ary meloa isan'andro zany fahasoavan'andriamanitra zany koa mitodika amin'ny fiangonana manontolo ireo zay vita batisa na lehibe na kely ry havana tsaronareo ve fa vita batisa ianareo vous souvenez-vous de votre baptême et tsaronay anio mandahany satana sy ny asany ary ny ratsy rehetra sy izay rehetra mampisaraka amin'andriamanitra ve ianareo miandrele anina dia tsy mipotra le izy dia bon mino an'andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ve ianareo vonina anaraka an' jesosy kristy sy iaina araka ny filazantsara ve ianareo koa manavao ny fanekena tamin'ny batisa ve ianareo renouvelez-vous aujourd'hui votre engagement de baptême anaraka an' jesosy isan'andro izahay efa ren'andriamanitra ny fanekentsika matoki isika matoki azy fa izy anampy antsika amin'izay rehetra andraikitra omeny azy araka ny teniny hoe ampo anao ny fahasoavako hoy ny tompo fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena zao ary tsika dia anambara indray amin'ny alalan'ny hira izany fanekena nataontsika zany dia ny 3:570 tiako ny miaraka aminao jesosy
isika amin'ny fanekempinoana ary zany irambavaka izany zany fanavozana ny fanolorantenantsika izany a ka hiaraka hanambara isika izao fanekempinoana izao. I Kristy dia endrika Andriamanitra tsy hita maso, izy ny zanakalahy mahatoa ambonin'ny voary rehetra. Tao aminy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana na ny fanjakana, na ny fanapahana na ny fahefana. Tamin'ny alalan'ny tsy ho azy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nisy talohan'ny zavatra rehetra izy, sady ao aminy no haharetany zavatra rehetra. I Kristy ny lohan'ny fiangonana izay tenany, izy ny fiandohan'ny fiainam-baovao, zanakalahy matoa, ilay voalohany natsangana ho velona avy tamin'ny maty, mba ho loha laharana amin'ny zavatra rehetra. Fa tao aminy no sitrak'Andriamanitra ny toerany fahafenoana tanteraka, ary ny raha nafoiny teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'Andriamanitra fampihavanana. Ka dia tamin'ny alalany no sitrak'Andriamanitra ampihavana amin'izy iray ny zavatra rehetra, na ny eto an-tany na ny any an-danitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, avelao ny zaza anatonay hoe ianao fahazararana fa anotoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa na azovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Teninao zany ary mandray any fity amin'ny anaranao zahay ankehitriny amin'ny alalan'izao batisa izao. Irao ny fanahinao masina hahatonga azy ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Raha ny mamelombelona ny aina manadio ny loton'ny fo mba ho mariky ny fanadiovanao ho afaka amin'ny fahotana sy ampibiboka ao am-pony ranonaina ho amin'ny fiainana mandrakizay anie zany rano izany. Fony tao Nazarety ianao dia niaina tao amin'ny tokantrano sambatra sy mpivavaka. Taio ifity mba ho toanao ary mitary lalana azy mandra-pahatonga ny andro andraisany ho an'ny tena ny fanekena nataon'ny ray aman-dreniny sy ny mpiantoka tamin'izao fanaovana batisa izao. Amen. Izao dia eroso amin'ny batisa isika. Fity Victoria Randrianarivelo amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina noho ny fanekena izay nataon'ny ray aman-dreny ny mpiantoka sy ny fiangonana teo anatrehan'Andriamanitra, izao manao batisanao ho aminao anie ny tompo hatramin'izao ko mandrakizay. Hoe ny tompo ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Fahasoavana lehibe ray aman-dreny dia taizao araka izany io zaza io fa ny tompo momba anareo ary ny fiangonana koa marobe eto mitrotram-bavaka sy mahatsiaro anareo isan'andro isan'andro. Saotra toko. Manao sini kely. Afaka mipetraka fiangonana. Fianakaviana ny Irina sy Rova ary ny mpiantoka. Ny voalohanteny dia voninahitra lehibe nometsika ny tompo
satria matoa zao nytanteraka da zay ny sitrapony ary ofehan'ny zavatra voalazany mpitandrina te dia manamafy fotsiny ny misy ty andia teny soratra masina ny Matthieu efa voalaza teo ihany Matthieu 19:14 manao hoe avelony tsy zazy ary aza rarana tsy hanantonay fa nytoazy ny fanjakan'ny lanitra dia ao amin'ny obolana 22:6 manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alihan'ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Zany ny afatra mafonja entina anareo apetraka aminareo ray aman-dreny sy sika fiangonana satria hafa ny fiainan'ny zanakitsika rehefa miaraka amin'ny tompo fa dia mahiriza tompoko dia izy tay hatrany sy hitantana ny fiainan'ny fity sy naromenakavy dia misotra indrindra ary fifalianan'ny fiangonana koa no mandray raromenakavy ato amin'ny fiangonana mitohy hatrany moa zany fifankatiavana. Misotra tompo dia misy fahatsiarovana fohy kely atolotra amin'ireo sy ny diplôme. Misotra tompoko. Afaka mipetraka. Ny andiny faefatra amin'ny 3:10 sy fanjato teo nataontsika 813:4 zazakely sy anjely. Zao tsika dia tonga amin'ny filazandraha gatahana ny tompona andraikitra momba izany. Dia mbola amin'ny fifaliana no iarabanantsika rehetra indray amin'izao alahady fa 12 volana avrily 2024 zao. Ary satria moa alahady ny batisa androany natao koa hitondranam-bavaka ireo vita batisa rehetra ary nanavaozantsika ny fanekena natao tamin'ny batisa dia miarabantsika rehetra manokana izay vita batisa rehetra. Dia amin'ny fifaliana ihany koa no iarabana any fity amin'izao andro natokana ho azy izao andraisana azy ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny zanak'Andriamanitra. Félicitations à Fity dia arabaina toy izany koa ny ray aman-dreny dia Andriamanitra raintsika ny anafihery anareo mba ampita amin'ny Fity ny anton'izao fanaovam-batisa izao. Raha misy kosa amintsika no samba ny tonga miara-mivavaka eto dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Amin'ny fifaliana lehibe no iarabana manokana anareo rehetra izay tonga miara-mivavaka eto amin'izao andro anio izao. Na mandalo nareo na hitoetra dia azadino fa misy toerana ho anareo eto. Dia Andriamanitra raintsika izay nitantana ny dianareo tonga eto androany, izy aniano mbola omba sy tantana anareo mandrakariva ka ahatotosa ny fikasana rehetra ao anatinareo. Tsy adino ihany koa isika rehetra izay manaraka sy miombo-mavaka amin'ny alalan'ny tambazotra amin'izao andro anio izao miarahaba tompoko. Dia misaotra ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanomanana sy fanatotosana izao fanompoam-pivavahana izao. Reto indray kosa ireo dady tsara ho tadidy sy iomanantsika.
Ny fa 17 ny volana avrily amin'ny zoma ho avy zao a misy ny veillée de prière izay iombonantsika amin'ny FPMA manontolo ka amin'ny alalan'ny Zoom no anatanterantsika izany a dia ho hitantsika ho alefantsika ihany a amin'ny WhatsApp ny identifiant zany na ny lien hidirantsika ho amin'izany zany a dia manomboka amin'ny 7 ora alina. Raha misy koa nefa maniry hiaraka iombom-bavaka dia hiaraka dia afaka sokafana ny fiangonana dia eto no manatanteraka izany manaraka amin'ny alalan'ny Zoom ihany koa isika. Ny 17 ny volana avrily kosa dia alahadin'ny sampana lehilahy kristianina. Misy ihany koa amin'io andro io témoignage ataon'ny lova fanambiana soa. Lova fanambiana soa dia vehivavy malagasy teraka tany Madagasikara izy tao anatina fianakaviana sahirana. Ankehitriny izy lasa chef d'entreprise eto France. Namoaka boky autobiographie anankiray izy mitondra lohateny hoe une petite fille rêveuse. Lova hitantsika eo amin'ny fafana ny sary ny fonon'izay boky izay dia izy io zany no anao témoignage ny amin'izay fizotra ny fiainana izay eto amintsika amin'ny alahady ho avy izao. Ary isy atelier koa ataony aorian'ny fanompom-pivavahana. Zany atelier zany koa dia anasana tsika rehetra tsy hakanavaka dia magnetana antsika hiomana ho amin'izany. Ny 25 ny volana avrily kosa dia hetsiky ny sampana valo izay anatanterahana ny concert ny tarika vonjy. Dia araka nitatsika eo amin'ny fafana zany manomboka amin'ny enora ny rindrakira mariana fa tsy misy ny vidim-pidirana satria ny tarika vonjy dia mankalaza ihany koa ny 30 taona ny ankarany antsehatra ka maimaim-poana zany io concert io dia tena tao namana ny havana ny rehetra izay olo-patatra mba ho avy anatrika izany rindrakira izany. Nefa kosa mahetsika ny sampana azy dia manao mivarotra sakafo izy ireo ka misy précommande zany atao amin'izany. Misy bie zany amin'ny sakafo 15 € ny sarany zay raisintsika any amin'ireo mpiandraikitry ny sampana ireo dia aza misalasala ry havana hitantsika eo amin'ny fafana moa hoe inona avy no hitantsika ao anatin'izay sakafo izay. Manentana antsika mba tena andray anjara fa mirary dia mirary tokoa sady hitantsika ny concert no afaka hisakafo isika. Ny 29 ny volana avrily kosa zany dia culte francophone. Ny 2 ny volana mai dia isy ny concert miaraka amin'ny miako dia efa hiomana sahady koa isika ho amin'izany. Ary ny 10 ny volana mai dia alahady ny STK. Ny vaovao voaray filazana manjo. Andriamaleo Josefa Mianakavy dia mampandre antsika ny fodiamandry ny anabaviny Razafy Mahaleo Aritsalama tamin'ny zoma 10 ny volana avrily 2024. Ny fandevenana dia ho toto-saina ao amin'ny cimetière Anjanahary ny alatsinainy 17 ny volana avrily aorian'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Anjanahary Tranovato amin'ny 2 ora tolakandro. Dia aoka isika hitondra mibavaka izany fianakaviana izany. Ny fampaherezana ny fianakaviana kosa dia ho lazaina aoriana. Mitohy hatrany ihany koa ny fitondrantsika mibavaka any Taty Sabina Raharindranto sy ireo izay mandalo cellule de prière izay efa ataontsika isaky ny talata hariva. Hitantsika eo amin'ny fafana ny fomba anarahantsika izany.
avy amin'ny tily Marseille Océan. Amin'ny teny frantsay moa izy ity dia ovakiko arak'izay. 30 ans. 30 ans, ça se célèbre, mais surtout ça se vit. Depuis 30 ans, Marseille Océan grandit, avance, se transforme, mais au fond, reste fidèle à ce souffle premier. Être artisan de paix, là où le monde vacille. Être dealer d'amour, là où il en manque. Être ami de la nature, là où elle appelle à être protégée. Depuis 30 ans, Marseille Océan trace son chemin, un chemin fait de rencontres, d'engagement et de petits gestes qui, mis bout à bout, contribuent à un monde meilleur. Et cette année, on pourrait regarder en arrière avec nostalgie, mais on choisit surtout de dire merci. Merci pour chaque chemin parcouru, chaque main tendue, chaque vie marquée, parce que 30 ans, ce n'est pas une fin, c'est un élan. Un élan pour continuer, pour rêver encore plus grand, pour aimer encore plus fort. Alors oui, 30 ans d'histoire et tellement plus à venir. Rendez-vous sur nos comptes Facebook et Instagram pour retrouver les différents événements qui vont être organisés. Viens marquer cet anniversaire avec nous et à bientôt. Manaraka kosa, vaovao avy amin'ny 13 Mada, association d'entraide et sociale. Ny fotoanantsika manaraka, miaraka amin'ny pôle médico-social dia amin'ny sabotsy faharoan'ny volana Mai 2024. Aza adino ny misoratra anarana amin'ny Taty Miora na izay tompon'andraikitra fatatsika ho an'izay mila izany. Mitohatra ihany koa ny fanatanjahantena, fitezam-batana, karaté sy fitness araka ny fandaharana izay hitantsika eo amin'ny fafana. Ny banque alimentaire kosa dia misokatra trano ho an'ireo izay rehetra mila izany, na zany amintsika eto amin'ny fiangonana, na koa mety olona manodidina antsika dia aza misalasala mizara izany. Dia ho fanohanantsika izany banque alimentaire izany ihany koa, dia raisina tanandroa ireo izay afaka manolotra produits de première nécessité na produits d'hygiène, produits non périssables. Raha misy mahalenantsika na misy fanontaniana manidikitika antsika ny amin'ireo asa sosialy voalaza ireo dia aza misalasala manatona ny mpiandraikitra. Manaraka kosa vaovao avy amin'ny faritany. Ny 18 volana avrily ho avy izao no anatanterahany SVK faritany zany ny journée récréative. Hitantsika eo amin'ny fafana moa ny fandaharam-potoana, marihana fotsiny ara-mafisina fa ny fahatongavana dia amin'ny 7 ora sasany ary zany dia anasana antsika rehetra tsy akanavaka, na ao anaty sampana isika na tsy ao, na lehilahy na vehivavy, na tanora na nizaniza zany dia asaina daholo afaka ho tonga amin'izany journée récréative izany. Marihana kosa nefa fa ho an'izay sakafo atoandro dia misy ny fisoratana anarana, ka anio no mifarana izany fisoratana anarana izany, mbola tsy tara isika. Ny saran'ny sakafo dia 10 €. Dia aoka isika hiomanao amin'izany ary hitondra mibavaka izany fotoana izany. Ny vaovao kosa avy amin'ny Foibe. Araka ny efa nolazaina teto, ny Cœur Uni taona 2024 dia ho tanterahana ny fa 7 ny volana Mai any amin'ny 77. Ireo adresy dia hitantsika eo amin'ny fafana. Raha misy moa ny fanontaniana dia azontsika atao ny manatona ireo contact izay hitantsika dia tsy iza zany fa Taty Hollande sy Mirova. Ny rakitra izay voangitsika kosa tamin'ny herinandro lasa teo dia toy izao. Ny alakamisy masina
dia mitotaly 942,30 €. Ny alahadiny pasika 4185,30 €, ary nisy ny voaloam-bokatra 30 €. Ny andinindiny moa dia hitantsika eo amin'ny fafana arak'izay. Ho antsika izay vahiny mariana fa misy anankiroa ny rakitra. Ny rakitra voalohany dia natao ho an'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana, ary ny rakitra faharoa kosa dia natao ho an'ny trano. Afaka ataontsika izany na en espèce na amin'ny alalan'ny carte bancaire, misy ny terminal bancaire ho amin'izany, na par virement na chèque. Ho antsika kosa izay nangataka reçu fiscal dia tiana mampafantatra antsika fa efa vonona izany ka azontsika raisina ery aoriana ety amin'ny équipe finance. Ny équipe finance ihany koa arak'izay dia vonona hatrany handray ny voaloam-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika. Raha misy ny zavatra mety ilaintsika na fanontaniana dia aza misalasala manontany azy ireo. Dia izay indray ary ireo vaovao sy asa maro miandry eto amin'ny fitandremantsika. Misaotra antsika rehetra naharitra ny aina, dia aoka isika atsiaro sy hitondram-bavaka hatrany ireo asa marobe napetraky ny tompo amintsika ireo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ny fiadanana kosa dia ho amintsika olona ankasitrahany. Anasantsika rehetra hivavaka. Tompo, tera sy laza no atolotra ianao no ny fahasoavana nomenao anay ka mbola afaka miara-mivavaka eto amin'ity toeran'ity izahay. Misaotra anao ihany koa izahay Tompo satria no tantananao tsy tonga tamin'izao dingana izao ny fiangonana na dia teo ara ny faniriana anana toerana hivavahana sy arahana mampandroso ny fanjakanao. Tompo, efa nomenao izao toerana izao dia mangataka aminao izahay fitiavana. Mangataka aminao izahay fitiavana, fitaovana, fotoana hikolokolo ity toerana ity. Ampio ihany koa izahay hiaro ny tontolo iainana na eto amin'ity toerana ity izany na ny tokantrano ny tsirairay avy. Fa ianao ilay nahary izao tontolo izao, ianao ilay nahary anay dia ampio izay Tompo hitandrina izany. Fantatrao ihany koa Tompo fa mbola misy ny vola izay tokony efain'ny fiangonana any amin'ny banky dia ampitsio izahay Tompo amin'ireo hevitra azahoana izany. Izany Tompo ny vavaka sandratra aminao. Amen. Fanampiny kely arak'izay efa voalaza teo ny amin'ny alahady heriny zany voalaza ny amin'ny fizarana izay ataon'ny lova fanambiana soa manomboka amin'ny roa ilay izy. Arak'ilay zavatra nitoriana tamintsika teo dia hoe minazy ilay finoany hita taratra teo amin'ny asany nahantra izy tany voalohany fa tsy sakana izany fa vao maika nataony fanamby azy ahafahany miotra teo amin'ny fiainany dia mifanitsy tsara ny zavatra iainantsika izany. Ary aneoriana any ary dia mbola misy koa fifampizarana momba ny fitantanam-bola. On va inviter des gens qui peuvent nous apprendre ce que c'est l'éducation financière. On nous a annoncé comment lire, comment écrire, comment compter, mais en ce qui concerne de la gestion financière, tsy dia haintsika izany zavatra izany dia anjarantsika no mitaiza mifampitaiza ho amin'izany fa amin'ny roa zany amin'ny heriny miaraka amin'ny lova dia ahafahantsika mifampizara sady fanohanantsika azy keo satria
isika dia tsy sanatry tahaka ny ranonykopaka hoe tonga namana vo mavomavo fa mifanoana sy mifanantotsika amin'izany zao aby dia tonga amin'ny fotoana anaovana rakopisaorantsika dia ny hira voalahatra natao Thank
tsika ivavaka. Dia mbola misaotra loatra tompo amin'ity andro natokanao ity, natokanao izay namerenana indray ny batisa amin'ny tsirairay avy, ary saorina koa no omenao sy fahasoavana ny zanakay fitirandrena velo amin'ny alalan'ny batisa zany tompo. Apetraka ampelantananao ny hoavin'ny fiangonana, ny hoavinay tsirairay, ny hoavin'ny zanakay koa fity. Natahanao mba tahinao izy amin'ny fiainany rehetra, ary ampianarinao ny teninao masina, ny lalana izay tonga any amin'ny toerana misy anao tompo. Mangataka kosa androany tompo satria tsy manakinino, mangataka izay andreo marary, ireo sahirana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fivelomana zany, amin'ny taratasy, amin'izay zavatra izay ahafahanao koa miasa anasitrana izay marary, anampy izay sahirana tompo. Mahatsara izay koa ny fahasahiranana ny tanindrazana misy ny evinay. Ta io ny mitondra tompo mba anarina ny firenena arak'izay heriny rehetra eo ambanin'ny fitahinao zany tompo. Vavaka kosa izay amin'ity tany izay mandray anay ity, vavahana koa ireo mpitondra tompo mba atahotra ny anaranao ary anao izay mety hanaraka ny sitraponao. Betsaka tompo no zavatra tiana angatahana, kanefa ianao no mahafantatra izay zavatra ilaina indrindra. Ny toriteny androany tompo dia mampahatsiahy hoe raha mivavaka izay tompo dia ianao no mitondra anay hanatanteraka izany vavaka izany amin'ny fanahy masina vaninao, fa tsy tanteraka mivavaka zany tompo raha tsy izahay no mandroso amin'izay kelana ananay, fa ianao no matanteraka an'izay zava-dehibe tsy ampozinay akory tompo. Ivavaka izany tompo dia hofarananay amin'ilay vavaka mamy nampianaranao anay hoe renesa ny lanitra. Hitsangantsika andray tsodrano, dia hoalina tsodrano ny atena fadimy. Izao no lazain'ny tompo izay nahary sady namolavolanao, aza matahotra hoy ny tompo, eny aza matahotra fa efa nanavitra anao aho, efa niantso anao tamin'ny anaranao aho ary ahy ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky vaky ny afo ianao dia tsy homay, fa tsy handoranao ny lelafo, fa izao no tompo Andriamanitra ao no mamonjy ianao, sady sarobidy eo imasoko ianao ary be voninahitra no sady tiako. N'aie pas peur, je te libère, dit le Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas.
les flammes ne te toucheront pas, car je suis ton Dieu et ton Sauveur. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux à mes yeux. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatrano taloha indrindra ka ho mandrakizay mandiana fiadanana ka manomponotompo. Bon dimanche à toutes et à tous.